Ny zotsika moa zany araka ny voalaza teo dia mianatra. Hafa foana zany olo hoe manam-pahaizana zany, mahafaka mieritreritra ny fiainanao tsara ianao amin'izany. Petraka tamin'ny dadiko zaho dia dadiko nandeha mivarotra maraina hariva atoandro dia rehefa tonga izy arava mivarotra iny dia matory indray fa tsy mba misy fanaraha-maso na fitenenana zany dia fa lasa indray. Zaho moa rehefa naheno club Heracles iny dia nandiha zaho zany dia tany zany nahaizako nitoro lalana izay tokony alehako, nahaizako nanavaka ny ratsy sy ny tsara. Zavatra nataonay tamin'ny club Heracles zany dia mikasika ny zon'ny ankizy sy ny fiarovana ny ankizy ary ny herisetra. Tamin'ny nanaovana an'io zany zaho dia lasa hitako hoe zany nisy moral be zany zaho teo amin'ny fiainako satria ao anatin'ny école zany zaho lasa hoe première, faharoa. Na dia any amin'ny an-trano zany mahalala an'izay tokony atao, mba manao raharaha ao an-trano, manampy ny ray aman-dreny rehefa mba tsy mianatra. Rehefa nahiratra ny masoko avy alenana an'ilay formation Heracles dia mba nanentana ny ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina hoe alefaso mianatra ny zaza fa any no aviny. Hanano dokotera zany ny tanjonako satria any amin'ny ambanivolo any aminay any zany lavitra be ny hôpitaly dia zany nampahatonga anahy mba hanano an'izany dokotera ary hanangana hôpitaly any aminay.